Zao moa zany androany mivory eto Madagasikara ny club électricien de l'Océan Indien izay niforona tamin'ny voalohan'ny taona 2018 izay karazana sehatra iarahan'ny mpitondra mpitantana ireo orinasa mpanao jiro aty ranomasina indianina. Misy ireo nosy anankidimy zany Maurice, Réunion, Seychelles, Comores ary Madagasikara. Dia io ny ahafahana mizara traikefa ary koa mijery ny ho avy indrindra amin'ilay hoe transition énergétique ahoana ny atao amin'ny solaire, inona daholo ny défi misy, ahoana ny iarahana mba ahafahana miady hevitra amin'ireo matanjaka amin'ny toerana maro satria mitovitovy zany na tsy misy mitovy ary ny niveau économique sy ny karazana hoe ny fandrosoany amin'ny resaka jiro fa mitovitovy ny condition ka tsara ny iarahana mizara ny traikefa. Ny transition énergétique zany midika fa hoe miala amin'ny thermique mandeha amin'ny renouvelable. Marina teninao hoe matetika moa zany ny olona privilégié solaire kanefa ntsika tena marina ny tena tsara ho antsika ary misy ny potentiel ambony dia ny hydraulique. Zay no mahasamihafa kely ny Madagasikara amin'ny nosy hafa zany. Isika no miezaka tsy ho tapaka ny jiro na tsy kanina azy fa zao moa zany tonga ny fetim-pirenena, tonga koa ny moa zany ity compétition izay le gasy rehetra miaraka amin'ny ekipantsika dia mirary mivavaka mba ho tonga lavitra ary koa dia miezaka izay manao programme spécial mba tena hiena ny fahatapahana indrindra ny faritra zany. Fa manenaka antsika amin'izao no puissance installée foana no tsy maintsy aloha nefa ny puissance fournie tena tokony alohan'ny fanjakana malagasy fa ny puissance installée foana mantsy no asiana resaka. Ohatra zao hoe 100 mégawatt groupe dimy mamatsy an'izay maty ny groupe anankiray dia iny voliny foana aloha. Efa ndresahana zay les contrats taloha nisy an'izay les contrats signé aminay tamin'ny 2018 sy le mbola atao efa tsy an'izay tsony fa zay zavatra vokatra ihany no payena zany. Zay no vaovao zao.